mandeha dia mandeha fotoana. Ho voasoratra ao Petera hoe mandeha amin'ny firimorimoana fa tsy hitanao hoe mirimorimo mihitsy ilay fotoana. Volana Jolay sahady zao. Volana Jolay sahady zao efa mitapaka mahery efa vetivety indray dia mitapaka indray fotoana. Tena hoe mirimorimo. Mirimorimo fasasa. Saorana tompo vina soamasara ny volana Jolay, volana Jona. Izy no niasa ny karakara. Izy no namelo. Raha nisy narary dia izy nanasitrana. Raha nisy tao anatin'ny fahaterena dia izy no namahy. Raha nisy tao anatin'ny akiviana dia izy nampitsaka. Raha nisy tao anatin'ny tsy fahampiana dia izy no namelo. Marina sady izy. Ary aza manahy ianao ny amin'ny avy. Halleloia. Raha zanak'Andriamanitra ianao, aza manahy ianao ny amin'ny avinao. Aza manahy ianao ny amin'ny avinao. Ozy Jesosy rehefa niteny eo amin'ny filazantsara ao rehefa nitovy teny sy tendrombohitra dia nareo izy aza manao ohatran'ny fariseo sy ny mpamoran-dalàna sy ny jiosy sy sisa rehefa mivavaka. Be resaka be rehefa mivavaka dia miteny lava be dia miteny mafy be. Ozy Jesosy very fa io fitenena lava be sy fitenena mafy be ngamba ny hainoana azy. Aza manao ohatr'izany ozy Jesosy. Fa nareo na mbola tsy miteny akory ary efa fantatra amin'ilay nareo tokony ho anareo. Aiza nisy Andriamanitra ohatran'izany efa tsy ao amin'i Jesosy. Mbola tsy miteny akory ianao dia efa fantany izay tokony ho anao. Ianao zaloha zany tsy miteny intsony. Ie, aloha tsy miteny intsony, aloha midera. Aloha midera hoe mankalaza ame voninahitra zao teniteny angataka foana ie. Fa ianao mbola tsy miteny akory efa fantany izay tokony ho anao. Mahagaga ake zany. Mahagaga zany tena hoe matoky azy fotsiny ianao. Amen. Aza manahy. So fiainana zao fiainana sarotra, fiainana manahirana, fiainana be ady, fitsapana sy olana maro isan-karazany. Fa rehefa manana Jesosy tsika, aza manahy. Fa ny tompony mikazakara, tompony miahy, tompony momba atsika. Amen. Fantaro hoe izy ianao. Raha nanteraka indray ianao, zanak'Andriamanitra ianao zay, zanaky dady ianao. Amen. Ary rehefa zanaky dady ianao fantaro izy io dadanao io. Io dadanao io tompony lanitra sy ny tany. Io dadanao io nahary an'izao rehetrarehetra zao. Io dadanao io no mifeny zavatra rehetrarehetra. Io dadanao io ambony zay zay tianao. Io dadanao io manam-pahefana ambony zay rehetrarehetra manam-pahefana. Ary izy hoe zanako sy ny asan-tanako dia manino? Aoka iadidika. Zanako sy ny asan-tanako dia aoka didika ny aika ankizy kely ery teny mafinaritra zany. Mba malala tenin'Andriamanitra. Halleloia. Dia ozy tompo hoe aza manahy ianao inona ary no hanina indray zao. Inona no hotafina, inona no sotroinay. Manao piqûre de rappel kely zany tsika zao. Ohatra hoe mahitsika foana zany teny zany mahavery Jesosy amintsika androany. Aza malahelo hoe ianao, aza manana ianao, aza matahotahotra ianao. Halleloia. Aza miteny ianao inona no hanina, inona no hotafina, inona indray zao manomboka any azy volana Jolay. Dia ho andeha saza hoe misy ohatrano, misy ny frere, misy zao. Aza manany amin'izany ianao. Ai ny tompo zany re fa fantatra ny rainareo fa tokony ho anareo zany. Zay no lazain'Andriamanitra. Zay no lazain'i Jesosy. Fantatra ny rainareo fa tokony ho anareo zany. Efa fantany io. Ny jetrisa no mitady an'izany fantatra ozy. Fa io fotsiny zany mila mametram-panontaniana jetrisa ianao sa tsy jetrisa. Fa ny jetrisa no mitady an'izany fantatra. Hitanao ny firimoromon'ny olona vao maraina ka hatramin'ny ariva. Tady an'izany fantatra. Fa fantatra ny rainao fa tokony ho anao zany. Fantatra ny rainao fa tokony ho anao zany. Io Andriamanitra io mijery. Mahafantatra izay maso. Halleloia. Fantatra izay maso. Zay ny anarany hoe Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh zany Andriamanitra mipouvoir. Andriamanitra mipouvoir zany hoe Andriamanitra mitsinjo, mahafantatra izay tokony ho anao. Natonga ny Jéhovah Jireh iny dia tamin'ny Isaka izay andeha atao sorona, efa niteneniko teto izay. Isaka izay andeha atao sorona nentin'i Abrahama. Fa i Abrahama tsy niteniteny tamin'ny Isaka hoe andeha atao sorona ianao. Fa nentiny fotsiny lalana atelo. Dia nakeo amin'ilay toerana amin'izay izy anaovana fanatitra ny Isaka dia ozy Isaka hoe ordada ity izao ny kitay. Retiny afo. Fa hoana aiza izay atao sorona.
dia ozy i Abrahama hoe Andriamanitra ozy ny ahita Jehova Jire dia inona tokoa misy ontsy tao tsy hita hoe avezy zany na avezy fa dia misy fotsiny tao ambadika atao saika Isaka mihitsy rehefa natsangany Abrahama mihitsy ny tanany andeha anisy ny tanany fansakanan'Andriamanitra oka ozy izy fa misy solony iny apotra avany ambadika any zay mahandriamana an'Andriamanitra mamorona ny tsy misy haleloia mahay manao ny zavatra rehetrarehetra ampaherezana antsika tsirairay avy zany haleloia dia nisy ho azy fotsiny le ondry any amin'ny hevitra any an-terimoara any amin'ny tsy fatapatanao any misy ondry mipotra ho any tsy hainao ve Andriamanitra tsy miovy io omaly sy anio ary mandrakizay tsy miovy io omaly sy anio ary mandrakizay zavatra natao tamin'izany tsy haiko firy zato taona tany tamin'ny Abrahama mbola atao zany raha mihinanao haleloia manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra io Jesosy io manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra io ary mahita ny fiainanao fa izao aza manahy matoky fotsiny an' Jesosy fa fantatry ny rainao fa tokony ho anao zany matoto miteny an'izany raha be da be ny malavo niditra teto ambaravarana teto marina sadisy mbola eny ambony bus ara dia efa manahy maly ara dia efa nanahy fa ny fiaina zanak'Andriamanitra tsy manahy fa ny tompony zavatra rehetra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra io Jesosy io haleloia fa matoky azy ka tsao aloha ny fahazakana sy ny fahamarinana anampy anareo zavatra rehetra zay ny lakle Jesosy eritreretina fahazakana Jesosy eritreretina momba an' Jesosy sainana Jesosy tiavana Jesosy atao lohany amin'ny fiainanao manampy anao zavatra rehetrarehetra fa tsy mifamatika fa raha vao mifamatika io sahirana ianao hoe tena alao no iketsaka ny zavatra rehetrarehetra dia Jesosy aloha rehefa avy eo tsy mety io fa Jesosy mihitsy aloha ao am-po Jesosy ao an-tsaina Jesosy manjaka amin'ny fiainanao mihitsy dia anampy anao zavatra rehetra haleloia mampahery mihitsy re tenin'Andriamanitra hoe na nylioana tanora ozy izy dia tsy ampianina kanona fa zay miady an' Jehova kosa dia manino tsy oron-javatso tsy hoe zay miady amin'ny pastera tsy hoe zay miady amin'ny rakontona arabe fa zay miady an' Jehova na nylioana tanora ozy tsy ampianina kanona fa zay miady an' Jehova kosa tsy oron-javatso aleloia zany miaraka amin'ny tompo zay miady amin'ny tompo tsy oron-javatso haleloia matoky raisy fontsa zany teny zany mety ataon'ny tompo mandalo vanim-potoana mety sarosarotra ianao amin'ny resaka arabola resaka ara-pitaovana resaka ara-panana ataon'ny tompo misy zay mba anehono ny fitantanany anehono ny fandaminana fa ny resorsanao ke tsy resorsy eto tany fa ny resorsany lanitra Andriamanitra manan-karem-pahasoavana manan-karena amin'ny zavatra rehetrarehetra ary anazy zao rehetrarehetra zao areo amin'efa tsy hainao tsy hitanao atao intsony tompo miasa amen miasa ny tompo manam-pahefana ny zavatra rehetra tompo tsy fohitanany tompo fa mahavontsy haleloia ny sofo ny tompo tsy raha balovana fa mahare iazakazaka mihitsy ny tompo amonjy anao sy alavitra anao fa tsara ianao eo anatrehana sarobidy ianao tiny ianao Davida olona expérimenté niaraka amin'Andriamanitra zany dia ozy Davida hoe efa mba tanora ihany aho efa antitra ankehitriny Davida ino miteny fa tsy mbola hitako izy izay marina nafohy na ny zanany mangatakanina fa miatra mandrakarivo reny zany ny olona manana an' Jesosy zany ny olona marina e dia marina tsy izy fa tsy olona manana an' Jesosy satria Jesosy ny manamarina amen dia zay nolazainy Davida hoe efa mba tanora ihany a efa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina nafohy na ny zanany mangatakanina fa miatra mandrakarivo reny ozy izy raiso famarinana ny tenin'Andriamanitra raiso anao koa zay hoe zay marina tompo manome tompo miahy tompo mikarakara haleloia ho aza manahy anao ny amin'inona na amin'inona aza matahotra aza miahy ihany haleloia amen io fanahiny ke miteraka korotana be amin'ny fiainany raha vao manary oatra ianao a lasa mangidido azy io tananao io
aty amin'ny atoko aty manodidina misy zay mampotra ho azy zany. Io anahy io lasa marary vavony tampoka zany ianao. Vokatra rehefa anahy arety vavony io ndraindray hoe sakay zao ndraindray hoe miadi-tsaina be sy manahy dia marary vavony. Io hoe mararirary kibo sisisy io rehefa tena marary sy matahotra sy koropaka ianao marary kibonao. Fa inona ny anananao Jesosy raha mbola marary kibo ihany ianao? Inona ny ananao Jesosy raha mbola rary vavony ihany ianao? Inona ny evahanao amin'ny hafa? Inona ny evahanao amin'ny jetin'isy? Jetin'isy aray tsy marary vavony. Ianao ilay marary vavony efa ianao zanak'Andriamanitra. Ianao ny tompony lakile. Satria Jesosy ilay lakile. Halleluja! Fa Jesosy no tena tompony lakile no fa tsy ianao. Izaho mitana fanalahito izy Jesosy. Ny fahafatesana sy ny fiainatsika. Fahafatesana sy ny fiainatsika raha tazominy Jesosy ny fanalahitana. Maika fa zavatra hafa ankoatran'izay. Halleluja! Fotoana anaovana démonstration zao eto amin'izao tontolo zao. Ity hoe zany zanak'Andriamanitra rehefa miaina. Fiaino fifaliana, fiaino fiadanana, ao anatin'ny fitsaharana. Tsy maro teoria zany na lasaina vavy fa iainana e. Halleluja! Rehefa manana an Jesosy zany olona miaina zany da lasaina vavy. Olona velona zany. Jesosy miteny hoe zany fiaina. Zany lalana sy famarinana ary fiaina. Ko raha mianana manana Jesosy no manina ianao matimaty. Manina ianao malemilemy. Manina ianao ny vizabizaka sy lana-danaka. Ekeo fe mavizabizaka sy lana-danaka herinaritra vabola aveo mamitsaky manana Jesosy. Fa tsy hoe ohatra n'iny foana dia hoe raha kristiana zany ohatra ny ato tsy manao kristiana fa le kristiana hitako azy ohatra ny tsy mampitiritra mihitsy. Tsika ke manao publicité amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsika ke manao publicité amin'ny Jesosy. Tsika ke manao publicité amin'izany hoe fiainana miaraka amin'ny Jesosy zany. Tonga Jesosy hanome fiainana be dia be. Ny mpangala aloha sy avy raha tsy angalatra amono andrikana. Fa za avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Halleluja! Tsy hoe tamin'ny 2001 zany marina. Tamin'izany mba lamindamina fa mbola tsisy krizy na tsisy. Fa na misy krizy io na tsisy krizy rehefa miaraka amin'ny Jesosy manana fiainana be dia be. Halleluja! Halleluja! Raisa amin'ny finoana zany teny zany. Raisa amin'ny finoana zany teny zany manana fiainana be dia be. Ianao ve andeha hitondra fiainana ho an'ny olona ilaza Jesosy fiainana nefa ianao matimaty, ianao reradreraka, ianao visaka, ianao kifikify sy reradreraka. Inona ny zavatra ipasy eo? Ny tena marina ny amin'ity fitoroana ity ary ny mpanao resaka serasera communication dia nandinika mihitsy hoe ny zavatra tena mipasy amin'olona ozy izy dia tsy resaka teny. Fa ny tena mipasy amin'olona voalohany indrindra dia ny fihetsika. Zany hoe raha ohatra zany hoe 100 isan-jato zany dia 20 isan-jato mahery fihetsika daholo no hiampitany hafatra. Fa eo amin'ny 10 isan-jato fotsiny ny vavy ny teny. Fa ny fihetsika tena manome hafatra voalohany. Sika hoe zany tiany tenena zany. Ny fihetsika no manome hafatra voalohany. Ny fitondratena no manome hafatra voalohany. Zany hoe ny fiainanao mihitsy no manome hafatra voalohany. Inona ny hafatra entin'ny fiainanao androany? Inona ny hafatra nentin'ny fiainanao omaly? Inona hafatra nentin'ny fiainanao vao aikaikaikana teo? Fa io tsy vitan'ny miteny eto foana eto amin'ity micro ity tsy tena zay fa le fiainana isan'andro isan'andro. Modely ve? Mijoro vavolombelona ve? Olona ao anatin'ny fifaliana ve? Fa fanjakan'Andriamanitra fanjakana ny fifaliana. Rehefa manana koa dia lasa kizitana. Rehefa manana sy matahotahotra koa dia ohatra ny teziteza, ohatra ny tsisy fifaliana. Miverena ao amin'i Jesosy raha ohatra izay ianao. Miverena ao amin'i Jesosy raha ohatra izay ianao fa olona manana an'i Jesosy zany olona atao anaty guillemets olona sympa zany. Olona manana an'i Jesosy zany sympatika daholo, olona feno fitiavana. Manana be da be zaraina amin'ny hafa. Fa tsy olona kizitizitina sy ny ritotritona sy ny menomeno. Mitsoaka ny olona inona ny filazana tsara am'trinao ianao raha kizitina be. Nga Jesosy nareo kizitina. Nga Jesosy nareo menomenona sy tezitezitra foana. Jesosy nareo miritotritona. Tapotra mihitsy ny filazana tsara zavatra fihetsika sy ny fitondratena. Halleluja! Fa fiainana raha lasana vavy io démontrena amin'ny fiainana. Démontrena amin'ny fiainana isan'andro.
fandehanana any an-dalana any an-trano sisy témoin ianao vavolombelon Jesosy ianao fa tsy hoe rehefa fiarana vory zao ianao fa vavolombelon Jesosy dia efa manambomboatra sy metimety eo fa andao hivoaka ery ivelany dia tena ahitana azy andao any an-trano andao eny an-dalana andao eny an-tsena any zany le tena fiainana miaraka amin'ny Jesosy fa tsy témoigner tsy resaka fotoana sy toerany fa fiainana isan'andro san'andro tsy miteny ianao fa andao atao fiatsika fosiny dia jereny hoe inona ny zavatra voalain'ny olona fa raha teny mety 100% 20/20 fa ny fitondran-tena maneho fitiavana ve maneho faharetana ve maneho fifaliana ve maneho fiadarana ve maneho famoram-panahy sy fahalenam-panahy ve fa Jesosy ohatran'izany ka raha Jesosy eo anatinao tokony ohatr' izany zavatra mivoaka fa raha mbola tsy ohatr' izany zavatra mivoaka mieritreretana sao dia bloqué amin'ny zavatra maro Jesosy. Halleloia hita moa tonga zany teny zany tany amin'ilay hoe aza manahy izy teo rehefa manahy dia mikorotana daholo zavatra rehetra fa apetrao amin'ny Jesosy hoe iza mpiatraha mihitsy angedetra iza moa Jesosy ina tokoa ary tia manana folo ty Andriamanitra lehibe tsy voarefy tsy voarefy volondohanao izy dia voaisa tsika raha nisa volondoha tsika raha iandro raha 100 000 eo isan'ny volondoha raha voaisa olona ray zay nefa ny olona rehetrarehetra atao zao tozao voaisa an'Andriamanitra volondohanao mbola voavany ary volofotsy ty volomainy manam-pahefana ny zavatra rehetra raha rasaina vady aza manaza any ianao tao tsika izy olom-bavolombelona fietsika fitondran-tena fiainana ray manontolo hoe tsy hoe Jesosy foana misy olona manao Jesosy foana nefa fietsiny tsy reraka fotsiny anao mienjeny ty koa atao Jesosy foana nefa fitondran-tena sy ny fiainana hoe tsy mipasy mihitsy tsy hoe tsara fa misy nay tsy miteny Jesosy mihitsy fa ao anatiny any Jesosy nefa fa fietsiny sy fitondran-tena tonga dia misy zavatra mikasika anao zany amen zay le tokony filazantsara miaina ny filazantsara ve anao miaina ny fanatrehan Jesosy ve anao fa manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra mihoatra lavitra anao ny voro manidina ianao eny sy ny zava-maniry ny voninkazo eo amin'izay voninkazo any an-dalana tsara le zany voninkazo any re olona kitivoka ianao nge tsara noho io andraindray tsy fantatsika izay tsika ihany manimba tena tsika ihany manimba tena fa ny tompo misy miteny hoe mihoatra lavitra ianao tsy haiko izay vorona tsara be tsy haiko anao mankany Tsimbazaza mahita an'le vorona reo le vorona midoroboka be le ohatra maitsomaitso mangamanga sy dia io zany tompo ianao le mihoatra lavitra noho io ianao mihoatra lavitra noho io mihoatra noho nitsintsina maro malozy sarobidy eo anatrehan Jesosy tsika fa ndraindray tsika tsy mahalala ny fahamarinana dia lesaintsika io manimbatsika afantarandoany zanak'Andriamanitra adidin'Andriamanitra karakarainy momba izy manam-pahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra ka nahoerana ho angany izy miverina izy ikarakarana foana izy hiasa mikarakara foa fa tsisy atahorako tsisy ananiko firy taona zay niainanao niaraka tamin'i Jesosy hitanao hoe nanary anao Jesosy za aloha firy taona zay nianaraka tamin'i Jesosy tsy nanary anazy zany misy miady ny fitsapana sy rehetrarehetra fa Jesosy tsy nanary zany mitantana izy nanamboatra izy namola voly izy nanitsy izy nikapoka izy raha nilany kapohana nanefy izy raha nilany tefe nanamboatra izy satria tsara izy dia efa tianana tsara ke dia manao zavatra tsara dia tsika nanay manao bebelo tsika nanay manao fo dia aritsy ny tompo tsika dia fampiasaina zavatra ampiasain'ny tompo beka be tsy voavetra fa izy manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra halleluia mahereza 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 fa tsara ny miaraka amin'ny Jesosy tsara ny miaraka amin'ny Jesosy ary zavatra tsy monotone miaraka amin'ny Jesosy fa misy zava-baovao fo misy zavatra tsara fo halleluia